Manao ahoana ianao mon général Kojajonina Désiré. Salama ve ianao tompoka? Isaoran'Andriamanitra fa za dia olona faran'izay manana fahasalamana. Tsy mbo marary zany mihitsy ahako. Fa dia olona salama. Zay anisan'ny zava-dehibe isaorako an'Andriamanitra. Le nanomezany ahy. Tena vatana salama. Tsy mbo misy manelingelina amin'ny fahasalamako zany mihitsy. Fa dia izay. Tena isaorako an'Andriamanitra mihitsy io. Nitadiky taminao zao dia ianao niara-niasa tamin'ny papanay tany Miarinarivo. Inona zao nitadidinao raha vao hoe Miarinarivo nyresahana Miarinarivo Itasy? Io zao no anisan'ny poste tena anisan'ny voalohany mena io. Niasa tao Miarinarivo ahako. Fantatry ny olona rehetra ny Miarinarivo any ahako. Tena zavatra mahafinaritra mihitsy ny mandeha makany. Fa dia mbola indraindray moa le adidy tsy ahafahana mandeha. Fa zavatra mahafinaritra be mihitsy Miarinarivo. Raha ny ambonitsika zao dia meko anao hoe ty Miarinarivo Itasy. Misy taratasy io. Andasako ela itsika avy. Aloha rehefa avy eo andalohantsika amin'ny rahalahy resaka e. Dia noho avy eo koa ianao tadidika mihitsy ny le tamin'le nanendrenanao prime ministre tamin'izany. Nirijariitra natolotra prime ministre nandritra fotoana hely. Tena marina. Mba sy hiviteny ray mbava hoe ny tena tadidinao toko tamina prime ministre anao. Ny inona moa ny hoe prime ministre zany voafidy ny tena. Tena loloavina tampon-doha mihitsy izay safidy zay. Ary tsy tokony mihitsy ianao mandiso fanantenana ny olona. Matoa mitendreny eo anao dia heveriny fahavitan'ilay zavatra. Ka raha sanatria hoe tsy mahavita ianao fa asa noho ny antony samihafa dia tena fahavoazana ho anao le izy ary fahadisopana tenana lehibe ho an'ny olona. Zay zao moa tompoko tamin'ny fahatanoranay zany no nahazo fitondrana ny président Didier Ratsiraka. Mba tena tadidiko tany tamin'izany dia le Madagasikara tsy mandoalika. Dia tadidiko io reny le teo amin'ny fanabeazana nisy ny hoe fanagasiana fanamahoana démocratisation dia nisy ny hoe fanapareana fahefana décentralisation. Dia tsara mihitsy ny fikasana tamin'ireny. Dia tamin'ireny nisy fiombonanaina ihany tamin'ny voalohany zany tena zavatra nahafinaritra. Ary reny zany ninona zavatra taty aoriana tompoko dia ny zavatra tena raika tapisaka taminay mihitsy tamin'ireny fitondrany reny. Dia inona nga zao ny tena mba zavatra tena mamy tadidinao tamin'ny fiarahana tamin'ny président Didier Ratsiraka? Tena rangahy tena nahafinaritra iny olona iny. Tena nana fitokisana iny rangahy iny. Tena everiko tena ray aman-dreny mihitsy iny. Tsy mbo nisy elanelany mihitsy taminareo lahy. Fa tena amin'ny fo madio ny tian'ny ny asa. Ary dia tena fa lasa izy tena ravitanana fa tena very mihitsy hoe very ny rahalahiko, very ny ray aman-dreny. Tena voadona mihitsy ahako. Tena betsaka ny zava-bitra tamin'ireny raha tsy lasa aloha indrindrandrindra momba ny université miisa enina. Fironina ny université miisa enina. Dia taty aoriana moa ohatran'ny teo foana ilay fahatrana dia ohatran'ny maloka ilay zavatra vitan'iny révolution socialiste nefa rehefa tena dinihana ary za zao ny resaka tany nisy fingapingana be dia be mihitsy. Nanisany tsy nahatanteraka an'ireny zavatra reny. Ka le fikasana dia tena tsara mihitsy. Ary tena aty aoriana vao mahatsapa hoe tena olo-mangam-pirenena ka izany hoe Didier Ratsiraka izany. Le fahantrana moa misy mitopaka koa le afo fahantrana sy ny sisa dia indray tsika menakavy ohatrany lasa niady rehefa avy eo fa metsiny lava tsy hisy farany. Dia zao nefa hita sanatria ohatra miletika ihany. Mba sy teny kely hoe tompoko momba an'izany fiainam-pirenena izany ray mbava. Fiainam-pirenena raha ny amiko manokana. Raha ohatra ka misaraka amin'Andriamanitra tsy mbo makaiza. Zay mihitsy ny ahako conviction profonde mihitsy. Eto amin'Andriamanitra ny problemanao. Dinio eto amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra zao ny mahazo ny fireneko. Tandremo Andriamanitra apio ahako.
mba tsy ho latsaka katerena ny firenena misy ahy zay ny zavatra nisy ny zavatra mahafinaritra zay dia ianao zany a mino aho fa ianao zao dia manana fanantenana fa na dia maizina ihany ary aloha zao mifiainan'ny olona maro a dia mifanantenana tsy maintsy asiana ihany zay dia mba manao hoe tompoko teny ray mbava amin'ny malagasy eran'ny Madagasikara eran-tany mba hampaherin'ny olona ao amin'ny fiatrehanany fiainana mba manao hoe teny ray mbava fahasahiranana dia zavatra misy zany fahasahiranana zany fa niankina be dehibe amin'ny tsirairay ny fahafahana mihoatra an'izay fahasahiranana zay ka le olona tsy manana an'Andriamanitra itokisany tsy mba maharetsy fitsapana zay mihitsy ny convictionko rehefa olona ny mitoky amin'Andriamanitra inany tsy ho vita vita ny zavatra rehetrarehetra raha fa manana fitokisana ianao fa zao Andriamanitra zao neka mijerika mahita anao akino aminy lalanao akino am Jehova ny lalanao dia ho hitanao fa lavorary ny dianao misaotra indrindra tompoko tena marina tokoa zany fa raha olona aloha no atenaina dia fa raha miankina amin'Andriamanitra tokoa aloha dia na inona zavatra mitranga dia Andriamanitra tokoa manao atsika hoe raha miaraka amin'i Jesosy tsika dia mpandresy maharesy fahantrana zay zany mba tsy ho rambony lava fa mba ho lohany ary tsy mpangataka lava fa mba ho mpanome azy ary tena marina mihitsy zany toko ia dia aho zao variana mihitsy ny mahitanao mahafinaritra ity aminao ety mahafinaritra dia inona nga zao ny tena maharevo ny mon général amin'izao fotoana zao inona zao ny tena andaninao ny fotoananao izaho mpampianatra mana diplôma izy io izaho dia mana izy misy diplôma maha-mpampianatra mpampianatra instituteur privé mihitsy ahako ay dia ianao zany mbola mampianatra ihany amin'izao zao dia mba efa miala sasatra miala sasatra kosa reto zao mahafinaritra be mihitsy reto sary rety rentonareo mivady ki madama matitra général de division no tamin'izany dia ito ny ordre national dia ito zany misy an'le hoe ordre national de la légion d'honneur frantsay zay manko ny fangao Mitterrand io ay Mitterrand menao ary ianao nga tompoko nationalité frantsay gasy dia to zao misy sary mahafinaritra be ay ve mon général nianatra momba ny étude écuménique ana diplôma momba an'izany ianao io licence l'étude écuménique ay dia olona tonga hoe faly mahitsy mahita mahita hoe ay ianao ty tsy miteniteny fa ay dia rony zany zao ny ray aman-dreny mon général raha tsefa ny anaran'ny papa dia randriaka ny anaran'ny mama fefa lasa dolo reny lasa dia taizanareo ny kely taizany ray aman-drenynareo mipetraka tamin'izany to bandilaza kady fotsy kady fotsy zany le général taloha ny hoe vitsy zany hoe nahazo général de division zany iny a rehefa raha ohatra zao hoe dada manana teny farany ianao mba omena amin'ny malagasy aloha ny fiangonana FJKM satria ianao anatin'ny FJKM raha manana teny ray mbava ianao tompoko ho an'ny kristianina FJKM mitovy aminao dia inona no afatra omenao ny kristianina FJKM zany hoe kristianina FJKM zany dia anisany zava-dehibe za na dia FJKM aza dia tany amin'ny katolika ny nianatra nianatra tany amin'ny sainte famille mamasina tao ary ny zavatra nafinaritra ato na tany amin'ny katolika ary ahko no afaka velatra araka ny finoana maha-protestanta zay zavatra tena nafinaritra tany zay zavatra nafinaritra tany ary farany ary raha ohatra ianao mba manana teny ray mbava ho an'ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia inona tompoko ny teninao ampitondra fanjakana amin'izao fotoana izao be mihitsy ny saombahoaka amin'izao fotoana izao
mahatahotra ny olona na tsy ho vita angamba le fandehanan'le raharaha fa matsiaro ny olona fa tsy araky natenainy no avoakan'le fitondrana misy akehitriny ka tokony heritreritra zareo i fosy resy azira ozany vazaha zavatra zenekeny tokony isy fifoazana tanteraka mihitsy amin'ny mpitondra akehitriny amin'ny fijerena ndrindrindrindra ny sosialy-baoaka ay de misy ty moa le fiteny anglisé win-win fa tsy hoe mpanohatra sy mpitondra foana fa angambany tsy zava-dehibe ny hoe mba miara-miasa amin'ny olona rehetra zay ka zay fa tsy hoe raisina roa ny fahavalo mpanohatra za mpitondra angamba fa mba miaraka mitolona amin'ny fanotrana amin'ny maha-olona tsy vanina zay mba miaraka de asa nahoana ny atanteraka an'izany mety vita mpitondra akehitriny ihany fa zany raha araky ny hevitao tompoko inona ny tsy ho vita ny zavatra rehetrarehetra rehefa mahatsiaro anao fa tena latsaka katerena ny firenenao ary ny fahafahanao ihany miopana amin'Andriamanitra akoatran'izay le hoe fahatokisan'izay mahatoko tena eo amin'ny zavatra atao mahatoko tena ianao amin'ny zavatra ataonao fa rehefa eo Andriamanitra inona moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra ve eny ary zao ary andetsika rahalahy hoe ry am'ry misy sariny Jesosy zao ry miaraka amin'le satroka mahajeneraly ary neny lava ho ny teny hoe io mihitsy ny poziny Jesosy ny sariny Jesosy ianao sy neny lava moa efa nisy fotoana ny eonanareo efa niona mihitsy zay tonga taty izy gaga mihitsy tonga tato tranonareo tato teo mbavady farivany avy zay tsy nety izy hoe mbola andany fotoana fa tonga teo mihitsy de inona ny teny tam'izay nametsodrano ah izy zany nametsodrano a mihitsy neny lava de nisoroko izy fanoroko zay menaka fanoroko mihitsy de lasa izy satria eretorekakaikiny anny ery no fipetrahany mitoerany amboibao tsy amboibao fa ninona le filazana io teny am 67 izy lota teny am 67 ary na misy teny tena tadidinao ve mba nilazainy zao tena tadidinao afatra neny lafa tsy tadidinao loatra eny ary zay ara fa de mizava-dehibe tompo de misaotra anao mba nresaka tamiko fa alohan'ny sarahantsika amin'ny rahalahy maninona nga ianao tompoko raha mba mivavaka amin'ny firenena zafady aokotsika hivavaka Andriamanitra tsy miafina aminao ny zava-misy eto amin'ny tanindrazanay eto amin'ny firenenay araky ny teny voalaza teo moa misy zava-mahagaga tsy hainy Jehova va anala ny fahantrana eto amin'ity firenena ity anala ny fitiavatena eto amin'ity firenena ity fa mba hisy ny firarahina sy ny fifanampiana eo amin'izao fiainan'izao fantatray fa vitanao zany Andriamanitra de apetraka ifenao am-pelatananao ny tany lazanay amen misaotra indrindra tompoko trahin'Andriamanitra de misaotra anao mba nanome an'izay fotoana foy izay tompoko ny resahana tamiko tsy mba nanome afatra mafontsy ao amin'ny malagasy misaotra tompoko